Araka ny afataratsika azy dia ireo olona efa voky andro no matetika hiaran'izay aretina Alzheimer izay. Ho an'ireo izay mbola tsy voan'izany nefa dia tsara ihany no misoroka tafiditra tao anatin'ity fanamarihana ny andro maneran-tany ho an'ny Alzheimer ity. Dia nisy ny fitsapana ny fitadinana ny test de mémoire izay notanterahana entina hamantarana mialoha ny mety fisian'ny aretina Alzheimer amin'ny olona iray na tsy no antony natanterahana izany. Maro tokoa ireo olona efa nahazo azy taona no niroso tamin'ny fitsapana fitadiana na ny test de mémoire tamin'ity androany ity. Anisan'izany Isaondra izay 7 taona ankehitriny. Manararaotra amin'ity satria hitanao fa zava-dehibe fa salamana dia eto mba misy hoe gratuitement dia ahitako an'izany mémoire izany hoe manahoana ahitako fa izay efa 7 taona izay no mahasarika manao an'izy ity. Ny dokotera ihany koa dia nananotranitra ny mahazava-dehibe an'izany fitsapana izany. Raha toa ka misy lesoka izay fitadiana izay dia jerena ifotony ny antony mahatonga izany. Zava-dehibe fanaovana test de mémoire surtout any hoe zokiolona ahafahana mamaritra izay ilay ty aloha hoe mety misy fanadinoana ve sa hoe tsy misy ahafahana ihany koa mijery hoe mety inona no anton'izay. Matetika ilay izy misy facteur na événement ohatra hoe nanaitra anazy dia lasa nanomboka tamin'iny lasa ohatra lasa miperitraina sy ny ohatran'izany ataontsika hoe karazana dépression ilay izy dia anisany altérer ny mémoire. Tsy ny olona efa mahazo taona ihany no voan'ny fahadinoana fa mety mahazo ny tanora ihany koa izany. Mahazo ny tanora mety hafa indray izy amin'izay ny hoe zavatra mahatonga azy. Isan-karazany tena be dia be mihitsy fa araka ny teneniko aloha teo mety zavatra stressant na ohatra hoe nisy taitra tampoka izy terrible satria nisy bomba mipoaka ohatra tetsy na nisy naratra be dia be dia amin'iny ilay tenena teo dia fitadiana izay zao dia efa anankiray. Anisan'ny sakafo manampy amin'ny fikojakojana ny fampitana ny torohay na ny transmission de l'information any amin'ny ado ny sakafo betsaka calcium sy magnesium ary siramamy.